Ry havana malala maneke an Jehova amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Andao hivavaka indray tsika aloha angataka taridalana avy amin'ny soratra masina, avy amin'Andriamanitra mialohan'ny hamakiantsika ny soratra masina. Andriamanitro rainay any an-danitra, sotranao zahay fa nomenao ny teninao, ilay teninao izay fanotsiana izay diso, ilay teninao izay jiro sy fanilon'ny tongotray. Andriamanitro, amin'ity androany ity, maniry izahay raha hampianatra naindray ianao amin'ny alalan'izany teninao izany, ary izahay kosa mangataka izahay mba hiasa aminay ny fanahinao masina, mba hanananay fotsotra ho vonina hanaraka sy hankatoa ny taridalana avy aminao, ary indrindra Andriamanitro, mba azo famelombelomana sy fampahirezana avy amin'izany teninao izany anie izahay. Tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havako malala, tsy fantatro izay toe-javatra lalovanao amin'izao tsika miresaka izao. Tsy fantatro ny zavatsarotra hatrehanao. Ny azo antoka aloha dia izao, misy fitahiana raisitsika amin'Andriamanitra isan'andro ary ny fahasoavany sy ny famindram-pony dia manaraka antsika foana amin'ny andro rehetra iainantsika. Fa eo anatrehan'izany ihany koa dia mbola misy fahavalo izay miasa, ary Andriamanitra dia efa nisafidy ny andanjalanja tsara an'ireny fizahan-toetra sy fitsapana ireny dia avelany hihatra eo amintsika, izay efa fantany fa zakantsika ary efa misy lalana ataony mba ahafahantsika miala amin'ireny. Ka androany isika dia hianatra n'ilay tapany faharoa eo amin'ny ohabolana toko 7, 5-5. Efa niresantsika ny hoe matoki an Jehova amin'ny fonao rehetra sy ny hoe aza miankina amin'ny fahalalanao. Efa niresantsika ny hoe maneke azy fa izy andamina ny lalanao. Ilay tapany hoe amin'ny alehanao rehetra, maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Io zany izao no jerentsika fohy amin'ity androany ity. Matetika isika rehefa mandalo zavatsarotra dia mitady mafy an'Andriamanitra ary tena mitady azy amin'ny fontsika rehetra. Fa indraindray rehefa milamina ny toe-javatra dia ohatra ny adinodinontsika ilay tena manaiky an'Andriamanitra, mitady ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Ry havako malala, ahoana ny atao mba hahatonga anao tsy ho isan'ireo ilay hoe manana fiainam-panahy indraindray tena mitady an'Andriamanitra, fa indraindray rehefa mety milamina ny fiainana dia variana. Ary raha zany ange no izy ohatra ny hoe te-hiteny an'Andriamanitra zany isika, raha izay ny fomba fiainantsika hoe Andriamanitro, za nge raha vao tsy poretinao anaty problema dia manadino anao, noho izany tereo anaty olana foana, kanefa inoko fa tsy izany. Tsy izany ny programanao, tsy izany ny programantsika. Raha malala, isan'andro isika dia atsoin'Andriamanitra mba hiaraka aminy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alehanao rehetra. Korintianina 2:4 dia izao no vakiantsika eo amin'ny 9:12. Korintianina 2:4, ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetra ivelany, dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Izany hoe ilay fiainam-panahintsika, ilay toetrantsika ao anaty, ilay fahaizantsika manaiky an'Andriamanitra dia tokony avaozina foana isan'andro. Fanavaozana ny fiainam-panahintsika. Nomen'Andriamanitra antsika ny teniny mba hananantsika an'izany, ny aim-panahy no avaozana izany. Nomen'Andriamanitra antsika ny vavaka indrindra.
mivavaka mba ahazo fanavaozana famelombelomana vaovao indray ny fiainam-panahintsika avy amin'Andriamanitra. Ray avako malala, le hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra dia maneke azy amin'ny fotoana rehetra isan'andro isan'andro. Na aiza ianao na aiza. Andao nge vakitsika izay voalaza amin'ny obolana 7:20 dia ny 7:20. Obolana 7:20 dia ny 7:20 azafady 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao, fa matahoran'i Jehova mandritry ny andro. Mandritry ny andro. Izany hoe manomboka ianao vao mifo ka mandra-pahatonga anao matory. Rehefa matory moa ianao izany dia ao ianao reniko ao anaty torimaso ao. Tsy hoe matahoran'i Jehova rehefa reniko ny torimaso ianao, fa rehefa ianao taitra mifo mandritry ny andro dia aoka mba ho zanak'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, mba hiainanao le hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Janonao an-trano ianao, maneke azy. Mandeha any ianao, maneke azy. Na aiza misy ianao amin'ny alehanao rehetra, maneke azy. Aoka ny fiainam-panahinao mba ho tena zavatra izay voapetraka tsara amin'ny fanekena an'Andriamanitra. Maneke azy. Indraindray nge ry hava-malala, misy olona amin'ny lafin-javatra sasany eo amin'ny fiainana izy dia manaiky an'Andriamanitra. Za zao dia nomen'Andriamanitra andraikitra amin'ny mahapastora dia nomen'Andriamanitra andraikitra ny hitandrina ny fiainam-panahiko mba ahafahako mitandrina ny fiangonan'Andriamanitra. Fa eto dia hiala tsiny amintsika mpiaino, misy olona izay nanankiana an'Andriamanitra andraikitra ho mpitandrina vahoaka, misy vahoaka an'Andriamanitra tandremana eo, fa izy nefa tsy mbola vonona ny anaiky amin'ny lafin-javatra sasany. Amin'ny lafin-javatra sasany. Efa fantatra zao ny fahamarinan'ny soratra masina, fa misy toe-javatra izay mampirisika azy, tsy anaiky dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainany le hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Inoko fa fanirianao mba hiainana izany hoe amin'ny alehanao rehetra dia manaiky an'Andriamanitra. Ny obolana ihany 9:20 dia ny 9:7 misy an'izao fanambarana izao. Obolana 9:20 9:7 izao ny voalaza hoe: ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Miankina amin'i Jehova, miankina. Izany hoe tsy tokony hisy fotoana mihitsy hoe tsy eo Jehova, tsy eo Andriamanitra, fa eo foana Andriamanitra. Amin'ny asanao, miankina amin'Andriamanitra. Tsy esorinao miala amin'Andriamanitra mihitsy io. Fa raha vao tsy eo Andriamanitra dia hidaraboka ny zavatra izay tsy miankina amin'Andriamanitra. Efa natao hiankina amin'Andriamanitra nge ny asanao sy izay kasainao, ka dia zao ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ry havako malala, inoko fa fanirianao miredareda any am-ponao any mihitsy ny hatanteraka ny obolana 7 5 sy 9. Raha verena antsika ho vakiana andre mandeha, angamba mety tiany hamakitsika azy farany mandritra n'izao fandaharana ny rahantsika tamin'ny andro vitsivitsy zao. Obolana 7 5 sy 9. Matokia an'i Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Dia mba ho tena zava-misy eo aminao, eo amintsika ane izany. Aoka
mba hanaiky azy amin'ny aleanao rehetra. Ka rehefa izy no miteny amin'ny alalan'ny teniny, dia manaiky azy, fa izy andamina ny lalanao. Indraindray ny fanekena ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra manaiky ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miteny, dia ohatra ny hoe hatramin'ny nanarahako ny fahamarinana mihitsy na tonga olana teo amin'ny fiainako, lasa nankalainy ny ray aman-dreniko aho, lasa nikorotana ny tokantranoko, lasa ny mpiara-miasa amiko, ny lehibe anay tsy tia sy ny sisa. Ry havako malala, zao no lazain'ny soratra masina, maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Raha ny fanekenao azy no mahatonga zavatra maro samihafa, dia aoka ianao atoky, fa Andriamanitra te andamina ny lalanao zay. Misy zavatra tian'Andriamanitra halamina eo amin'ny lalanao. Misy zavatra tsy tsara nge zany tokony esorina eo amin'ny fiainanao, tokony elanao. Fa tsy hoe hatramin'ny nanekeko an'Andriamanitra dia lasa tsy tiany lehibe koa ato amin'ny toeram-piasana dia olana foana. Dikan'izay zany Andriamanitra efa miteny aminao, fa izy maneke azy, dia izy andamina ny lalanao. Tsy mety aminao io asa io raha io no misakana anao tsy hanaiky an'Andriamanitra. Fa manana asa ho anao Andriamanitra, efa manana lamina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy hoe hatramin'ny nanekeko an'Andriamanitra dia nikorotana ny tokantranoko. Tiany Satana hilefotra foana ianao eo amin'ny lalana tsy izy. Fa raha hanaiky an'Andriamanitra ianao, avelao Andriamanitra andamina. Angamba tena hoe lasa nandeha ny vadinao, nandeha nakany amin'ny olon-kafany satria ianao nanaiky an'Andriamanitra, avelao izy andeha, fa ianao maneke an'Andriamanitra, dia izy andamina ny lalana. Ry havako malala, inoko fa efa natoky mametraka ny fitokisanao amin'ny fonao rehetra amin'ny Jehovah ianao. Ary inoko fa efa manaiky amin'ny fomba feno an'Andriamanitra amin'ny aleanao rehetra ianao. Dia izao hoe Andriamanitra akory tsy mba tsy marina, izy handamina ny lalanao. Avelao izy andamina, avelao izy nandray an-tanana ny zavatra rehetra. Ny anjaranao matoky azy amin'ny fonao rehetra, manaiky azy amin'ny aleanao rehetra, dia izy andamina ny lalanao. Hitahy ianao anie Andriamanitra, hitahintsika anie Andriamanitra, mba ho zavatra ianarantsika isan'andro, hitolomantsika mibavaka isan'andro, ny hoe matoky an Jehovah amin'ny fotsika rehetra, manaiky azy amin'ny aleantsika rehetra, dia ho hitanao izy andamina ny lalanao. Andao hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, sotranao izahay no ny teninao, sotranao izahay no izany fahamarinana izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny soratra nomen'ny tsindromandry avy aminao izany. Andriamanitra, ampio izahay mba tena hatoky anao amin'ny fonay rehetra, ampio izahay mba tsy hankina amin'ny fahalalanay, ampio izahay mba hanaiky anao amin'ny aleanay rehetra, ary ianao kosa angatahanay ianao mba handamina ny lalanay, ary dia mba ho tanteraka eo aminay izany teny fikasana mamy izany sy ireo teny fikasana maro rehetra ao amin'ny soratra masina, mifandray amin'izany teny izany. Hitahy manokana ny mpiaino izay manaraka an'izao fandarana izao anie ianao, mba aizanay rehetra matoky anao amin'ny fonay sy manaiky anao amin'ny aleanay. Mety handalo fanandramana maro samihafa izahay, mety handalo fitsapana sy fizahan-toetra izahay, fa ireny mihitsy ilay efa fomba entinao mba mandamina ny fiainanay. Ka na mandalo fakapanahy maro samihafa azy izahay, dia fantatray fa efa misy lalana ihany koa eo nataonao mba hahafahanay mahazaka an'izany sy hahafahanay miala ny amin'izany
fandrika izay ataon'zy fahavalo izany, dia mba ho isan'ireo izay fandaminana eo amin'ny fiainanay izay nekenay izany lalana ny soritanao izany. Isaraka izahay tapitra treto ny fandarana ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavanao Andriamanitra Ray, ary ny fampiraisana avy aminao fanahy masonao no ataonao amin'ny zanakao rehetra izay nanaraka an'izao fandarana izao. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.